Miarabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amin'izao fotoana izao. Eto amin'ity fandarana ny omana iona amin'Andriamanitra ao ity. Fanamasina ny hitarika antsika, fanamasina hikasika anao ka le teny alatsaka tena hirotsaka any aminao dia tena vita izay asany. Hoy Jehovah ray hoe tahaka izany ny teniko tsy verina maina amiko rehefa tsy navita izay nampanantanterahana. Amin'ity androany ity tsika omeny fotoana indray afaka hiaino ilay teny dia ho raisitsika izany. Raisitsika izany. Raiso amin'ny fahalemem-panahy ny teny izay nafafi anareo izy ho amin'ny famonjena anareo izany. Fanamasina nokatra ny masom-panahy, fanamasina nokatra ny mason'ny fo, analan'ny kirana dia ho hitantsika ny voninahitra Jehovah. Haleloia. Lioka 4:7. Fandraisaka tsika ny amin'ny fibebahana. Fa ohatrany ahoana moa zany ny endrika ilay hoe fibebahana? Inona zany? Inona marina zany tokony ho hita rehefa mibebaka? Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra atao amin'ity Lioka 4:7 ity. Lioka 4:7. Andininy 7. Lioka 4:7 andininy 7. Ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy, hitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka, araka ny voasoratra ao amin'ny boky tenin'ny Isaia mpaminany hoe: injany misy feon'ny miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany, ny lohasaha rehetra ho totofana, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra ahetry, ary ny meloka ahitsy, ary ny lalana mikitaontaona ho amarinina, ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nakeo aminy mba ataony batisa: ry taranaky ny mena rano, iza no nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy, koa mamoaza vo mendrika ny fibebahana, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho any Abrahama avy amin'reto vato reto, ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahada ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mahamovo tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe inona ary no ataonay? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kohanina dia aoka anao toy izany koa izy. Dia avy koa ny mpamory rehetra sasany mba ataony batisa ka nanao taminy hoe mpampianatro, inona no ataonay? Ary hoy izy taminy: aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena halainareo. Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe ary inona kosa moa no mba ataonay? Dia hoy izy taminy: aza mitoto foana amin'ny olona, ary aza miampangalainga, ary mianina amin'ny karamanareo. Zay teny zay nizarentsika androany zay no manery ny fanahy ho zaraina, ary manery koa omeny tompo ho zaraina amintsika androany hoe inona moa zany ny endrik'ilay fibebahana, ary inona ny antony hibebahana. Zaraintsika anankiroa le izy. Ny voalohany aloha dia Jaona nandeha nitory teny tany amoron'ny Jordana. Dia inona ny zavatra nolazainy? Injany misy feon'ny miantso mafy any anefitra milaza hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Amboary ny lalan'i Jehovah eo amin'ny fiainanao, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany, amboary ny lalanao ho any an-danitra, ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy haka ny fiangonany. Efa voavoatra ve ny lalana? Efa voavoatra ve ny lalana? Fa misy zavatra mila amboarina be da be ao amin'ny lalana, satria mikorotana ny lalana. Misy le lalana tsy mahitsy, ny lalana dia davin'i Jehovah zany ionana aminy, lalana davin'i Jesosy ionana aminy dia lalana tena hoe mahitsy, tsy misy miletika, tsy misy miakatra, tsy misy mikitaotaona, fa teo hoe lalana mahitsy. Ary rehefa mahitsy le izy dia mahita an'i Jehovah tsika. Zay ny zavatra lazainy eto. Injany misy feon'ny miantso mafy any anefitra manao hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Inona ny voalohany? Ny lohasaha rehetra ho totofana. Zany hoe misy lohasaha milatsaka ambany dia ho totofana. Inona izay ho totofana zay? Zay zavatra sentiment de rejet ao anatinao, hoe nafoin'olona ianao, nampalailovin'olona ianao, tsy nitiavin'olona ianao, nalahelo ianao, misy ratrapo ao anatinao, misy complexe d'infériorité ao anatinao, zany hoe misy fanambanitena ao anatinao, dia ho totofana zany. Fa zany mahatonga anao mankala olona, zany mahatonga anao tsy jery olona, zany mahatonga anao tsy hanam-pitiavana. Ary rehefa tsy tianao dia
tsy mahitsy ny lalana ary tsy tonga any fanjakan'andriamanitra fa zay olona amin'ny fitiavana no azo an'izay ary ny lalana tonga an'izay dia makao amin'i Jesosy ihany. Tsy resaka psykôlôzia kretienina no azona an'izay, tsy resaka cure d'âme no azona an'izay. Raha mijeritsika ato amin'ny baiboly tsy nisy olona nataon'i Jesosy cure d'âme zany tato. Amin'izao fotoana dia misy ny cure d'âme hoe ndao ianao fa nanolo tena ho an'i Jesosy fa alaonao aloha ampiresahako kely ihany hoe jereko hoe inona ny lasanao, inona ny zavatra nisy, ahoana ny natao, dia amin'izay fotoana izay ho hitako eo izay zavatra tokony atao anao. Dia tsaratsara ianao manatrika n'ity séminaire ity 100 000 ariary ny séance, azonao tena hoe épanoui tsara. Re olona filazantsara manao ahoana zany, filazantsara manao ahoana zany. Matahotra ozy izy Paul matsy ny Koritianina hoe sao dia nareo dia ny fitahana ohatrany namitahany menarana ny Eva atao amin'ny Saidena ka hiala amin'ilay fahatsoranao amin'ny Jesosy, hiala amin'ilay simplicité ao amin'ny Jesosy. Ny olona rehefa tonga teo amin'ny Jesosy tsy nisy an'izany cure d'âme zany. Ny olona rehefa tonga teo amin'ny Petera, tonga teo amin'ny Jakoba tsy nisy an'izany, tonga dia hoe mibebay ianao, ialao ny fahotana ary tia anao ahako dia natsapa ny fitiavan'i Jesosy voavonjy avy hatrany. Fa tsisy amboamboarina zany dia hoe dinihana daholo ity rehetrarehetra tamin'ny lasa sy ny fahazazana rehetra ity dia loarina fongorona psykôlôzia zany. Ny psykôlôzia dia mamoaka zay tao anaty, ny psykôlôzia dia milaza zay alahelo sy zavatra misy fa tsy hita ny vahaolana avy eo. Izany ny psykôlôzia. Inona no andraisantsika ny psykôlôzia kretienina hoe ampiana kretienina avy eo. Fa zao ny fahamarinana dia zao, Jesosy tonga amonjy ianao amin'ny fiainanao anao be dia be, ianao malahelohelo lava io, Jesosy manome fifaliana ao anao rehefa taforina tsara eo aminy ianao. Tsy misy zavatra mila loarana be seritreretina be tany aloha zany, manatona fotsiny an' Jesosy dia miala ny alahelo. Ianao menamenatra lava io, ianao matsiaro hoe tsy mendrika, ianao tsinitsinina, ianao ohatrany hoe manambany tena lava io, tsaro fa ianao ke rehefa miona amin'i Jesosy dia zanaky ny mpanjaky. Zay fotsiny ny fahamarinana dia mampitraka anao zany, mandeha eny an-dalana ianao tena miatrika tsara, mandeha tsara pifaliana na dia 500 francs ohatra ny ao am-posinao satria ianao manana mpanjaka sy tompontompo ao anatinao, tsisy alahelo, tsisy fatahorana satria manana an' Jesosy ao anatinao. Fa zany zavatra misy foron'ny olona. Misy koa le resaka hoe lasa manao étude de cas, étude de marché, marketing ny fiangonana. Inona ny tiatian'ny olona dia raisina daholo ny tiatian'ny olona, aleo asiana zavatra tiatian'ny olona mamafinaritra azy, dia zay no atao ao amin'ny fiangonana mba afinaritra ny ao fiangonana aratamana ary tonga olona be. Tsy ny tiatian'ny olona ny jerena, tsy ny tiatiako ny jerena, tsy ny tiatianao ny jerena, fa ny tiany Jesosy ny jerena, ny tiany Jesosy ihany ny jerena, tiany Jesosy ihany ny jerena. Any loasa totofo io loasa io, tsy haiko ny loasa tiatian'ny olona, tiatian'ny tanora zao ny inony aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova ny fanavaozana ny saina hamantarana ireo ny sitrapon'Andriamanitra. Zao tontolo zao lasa arahan'ny fiangonana satria hoe amin'izay mahazo olona tsy zahany mihitsy, tsisy ifandraisany mihitsy, dia mila totofana zany. Atao daholo ny fomba rehetrarehetra hitovizana amin'izao tontolo zao, te hitovy amin'izao tontolo zao ny fiangonana. Tsy zany eny izy fa ny fiangonana tokony manana ny maizy azy, fahazavana, fanasina, fa tsy manaraka ny fomba fiakanjo n'izao tontolo zao, tsy manaraka ny fomba fiogon'izao tontolo zao lava be sy miakatra eto ambony tsy ny sisy. Tsy zany izy, tsy zany mihitsy fa olona ao anatin'ny fanetretena. Misy inspiration reny, misy inspiration démoniaque, inspiration satanika ny mahatonga an'ireny ankizy rebelle ozy ny teny frantsay, ankizy tsy nanam-pitiavana, ankizy ny lavina, dia amboarina daholo ny rehetrarehetra mba hoe ho tiana, dia atao daholo ny rehetrarehetra manao slim, atao ny slim nefa miseho daholo ny tokony iseho, ny volo lasa tsy tokony ho izy, tsy satria nahoana misy an'le loasa ao tsy voatototra, misy an'le alahelo ao, misy an'le hoe ho lava ny fiarahamonina, dia mba te ho tiana dia atao tsara sy tsara daholo, amboamboarina daholo ny rehetrarehetra. Nefa ianao nge le amin'ny fahatsorana ny tiavan'i Jesosy ianao, ianao le amin'ny fahadiovanpo ny tiavan'i Jesosy ianao, ianao amin'le endrika madio ny tiavan'i Jesosy ianao, fa tandremo fa tsy zay rehetra akanjo akory dia tsara daholo, tsy zay rehetra fomba fihogo-volo akory dia tsara daholo, tsy zay rehetrarehetra fomba fiteny akory dia tsara daholo, fa mila fahatarina hoe
iza no avy amin'ny ray, iza no avy amin'ny zao tontolo zao. Fa hoy izy ny ray hoe mifandrafiana andran'Andriamanitra ny fitiavana zao tontolo zao. Zao ny fiangonana dia mifangaroaro amin'izao tontolo zao, tsy ny fombafomba rehetrarehetra. Fa itsika dia hoy izy hoe ny lohasaha rehetra ho totofana, tena hoe totofana. Avy eo izy dia miteny hoe ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra dia ahetry. Ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra dia ahetry. Misy zavatra mila ahetry ao, fireharehana, fizaozaona, fiambona, ho mahay fiambona ho zavatra. Mila manetry tena, miala zany fiheveran-tena ho zavatra, fiheveran-tena ho ambony, fiheveran-tena ho mahay, fa manana fanetretena. Fa raha vao tsy zay hoe mbola mizao, mbola izao foana ny feoako, ny fitafiko, ny akanjoko, ny voloko, izao sy rehetrarehetra, fa endrena magaga nanaovan'i Jehovah anao. Salamy fa 7:30 miaika an'izay mihitsy ahako hoe tsika dia zava-boarin'Andriamanitra. Fa zao aoka tsy io no indraindrainao, aoka tsy io no ireharehanao, fa tany sy vovoka ho levona ihany io. Fa ny fanahy ny zava-dehibe. Ny tany ozy izy dia ho vovoka, ny tany ozy izy, ny olona ozy izy dia ho faty, ary ny tena dia ho vodivovoka satria vovoka nanamboarana azy. Fa ny fanahy hoidy amin'i Jehovah. Zany hoe raha vao mirehire amin'ny maizao anahy dia tsy ahita an'i Jehovah ako. Mila manetry tena ambany dia ambany, manaiky an'i Jesosy Tompo mpamonjy. Dia inona koa ny lazainy? Ny meloka rehetrarehetra ahitsy. Zany hoe misy miolakolana dia mila ahitsy. Ny fotom-pisainana tsy mitovy amin'ny fisainan'Andriamanitra. Hoy Paoly hoe mandrava ny fisainana avo rehetra zay, ary mahatonga andreny ho babo anaiky an'i Jesosy. Ny fisainana araka ny sitrapon'Andriamanitra ny mila arahana. Tsy ho voalazako antsipiriany daholo le izy, fa be da be ny mila fisainana hitovy amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria rehefa ao amin'i Jesosy tsika dia mila amboarina. Tsika niala tao anaty rano, fa rehefa ao amin'i Jesosy tsika mbola mila esorina le rano ao anatintsika. Mbola misy fotom-pisainana mila miala ao, mbola misy fomba fijery mila miala ao. Eto dia mitarika any fanamasina amin'izany hoe melomeloka ahitsy, resaka famadiana zany, tsy amin'ny kristianina intsony zany, resaka fifandraisana amin'ny maty zany, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra intsony zany, tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany, tsy ao amin'ny zanak'Andriamanitra zany, tsy ao intsony zany. Ny resaka fanandrona tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany, manandro rehefa alohan'ny hanao zavatra tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Ny andro rehetra dia tsara daholo, mijery fotsiny ianao mety ho avy ny orana rapitso alao fa tsy ataoko ity fa avy ny orana. Fa n'Andriamanitra nandrara mihitsy hoe aoka tsy hisy aminareo andeha hanontany maty na hanontany milaza azy ho tsindrin-javatra, fa vetaveta no mason'i Jehovah zany. Raha ila saina va izy, tsy aty amiko va izy ny ila saina hoy ny Tompo, dia tsika mila saina amin'ny Jehovah ao amin'ny Tompo, fa tsy mila saina amin'ny zavatra hafa. Ary tena jereo zay Deutéronomie 12:20. Avy eo niteny izy hoe mikitoatona ho amarinina, zay mikitoatona rehetra amin'ny fiainanao, mikitoatona rehetra amin'ny fiainanao zany hoe zavatra tsy marina, zavatra mbetika mafana, mbetika mangatsiaka, zavatra misy lolopo, misy tsy fitiavana, saina miovaova, mikorotandrotana, mila mitony ao amin'i Jesosy eo amin'ny fitsarana. Rehefa zay no hita dia inona ny teneniny? Nofo rehetra hita amin'ny famonjena. Zany hoe rehefa tototra le lohasaha, ary rehefa mietry le tendrombohitra, ary rehefa voahintsy le mivilambilana, ary rehefa miravina mikitoatona, dia hita ny voninahitry Jehovah. Maninona mbola marary ny olona amin'izao fotoana izao makany am-piangonana, mivoaka am-piangonana marary, mifoka sigara makao am-piangonana, mivoaka avao am-piangonana mbola mifoka sigara, misy devoly makao am-piangonana, voaka avao am-piangonana mbola misy devoly ihany, makala olona miditra ao am-piangonana, voaka avao am-piangonana mbola mitombo ihany ny fankalana, malahelo miditra ao am-piangonana, voaka avao am-piangonana mbola malahelo ihany. Satria nahoana? Le lohasaha tsy nitotofana, le avoana tsy nahetry, ny mikitoatona tsy namboarina, ny mivilavilana tsy nahitsy, tsy nahita an'i Jehovah fa ny fombafomba natao. Ary zay mahatonga Jesosy niteny hoe nifoananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanarahana ny didin'olombelona. Zay foana nolazaiko hoe aseho pirofo, aseho ny fiovana, tokony hisy fiovana ao anatin'ny fiangonana. Tsy hita ny voninahitry Jehovah satria le lohasaha mbola ao, le avoana mbola ao, le mikitoatona mbola ao, le mibilibiloka mbola ao. Na dia mivavaka ihany ary, na dia manao asa soa ihany ary, na dia manao rakitra ihany ary, na dia manompy ihany ary, dia mbola ao daholo zany rehetrarehetra zany, dia tsy miseho ny voninahitra. Lasa tsy mandresy fahotantsika, lasa tsy mandresy ny nofotsika, fa mbola ao, mbola resy ny fahotana foana. Nefa ny fiangonana hoy izy ny tenin'Andriamanitra dia tokony haneho ny voninahitr'Andriamanitra.
iseho ny voninahiny rehefa mihety zay rehetrarehetra zay aoka samy andiny tenitsika samy ijery an'izay fa jesosy ny mamonjy zay ny tapany voalohany. Tapany faharoa de zao inona ny endriky le fibebahana, ny endriky ny fibebahana de tonga ozy izy ny vahoaka nantany inona ny tokony ataonay rehefa mibebaka zany ianao de tsy miteny fotsiny hoe za mibebaka de iny mibebaka tokony hita ny vokatry le fibebahana zay na tonga ny jaolina ny teny hoe mamoaza vo mendrika ny fibebahana satria efa potitry ny azo ny famaky. Inona ny vokatra anankiray hita zay manana akanjo roa de aoka anome ho an'ny tsy manana ary zay manan-kanina de aoka anao toy izany ihany koa. Ny fibebahana de lasa mitarika anao antra olona, ny fibebahana de lasa mitarika anao ho tia olona, lasa eritreritsan'ny olona, lasa anome olona zay ao anatin'ny fahasahiranana ao anatin'ny tsy fananana. Zany ny fibebahana, vokatry ny fibebahana zany lasa ny maome ho azy ianao, lasa tia mizary ianao no le fibebahana. Tsy misy tsony fitiavatena, tsy misy tsony lolopo, tsy misy tsony fizaozaona fa lasa tia anome ianao, zay le fibebahana. Ny faharoa inona ihany koa tonga ny mpamory hetra collecteur d'impôt zany mpaka hetra raha am'izao fotoana zany de ohatrany hoe inona inspecteur des impôts, collecteur des impôts, mpamory hetra sy ny sisa de inona ny teneniny ozy izy aza mampandoa mihoatra zay tokony ampandoavina. Manahoana ianao am'izao fotoana zao raha ao anatin'izay sehatrasy zay ao am'izay misy ianao so de mbola mitady tombony, mbola mitady fanampiny tokony ho 100 000 ariary ny aloha lazainao fa 150 000 ariary raha nibebaka mariny ianao de 100 000 ariary de 100 000 ariary ihany na hoe na koa ny fanohatra am'izay hoe aleo fa tsy 100 000 ariary fa aleo atao 50 000 ariary de le 50 000 ariary tsy makany amin'ny tokony alehany fa makany aminao. Raha manaiky an' Jesosy de tokony ho hita zany fibebahana zany hoe tsy mampandoa mihoatra zay tokony ampandoavina. Mampalahelo ny olona fa ory am'izao fotoana zao raha vao tsy manana misimisy de tsy vita ny zavatra atao, raha vao tsy malala olona de tsy voatsara ny fiara zany rehetrarehetra zany tiako tenenina, zany ny fahamarinana. Tsy maintsy milaza ny fahamarinana mba havonjy atsika fa zay ny fahamarinana. Lasa io le fibebahana io ny akamaroantsika any am-piangonana isan-kalahady fa rehefa tonga amin'ny andavanandro de tsika mampandoa zay tokony mbola aloha, zay tsy mahaloha de tsy ataontsika ny taratasy nefa ianao makany am-piangonana, fantatra ianao fa makany am-piangonana, fantatra ianao fa manana ny toerana ivavahanao nefa aiza le fibebahana. Zany nge ny tokony iainana tena hoe miaina amin'ny fahamarinana, tenin'Andriamanitra zany fa tsy teniko ary tiako zaraina amintsika fa raha te ho afaka tsika, raha te ho avontsy tsika, te hiseho ny voninahary Jehova amintsika ary te hiakatra ho any an-danitra tsika de zay ny mila ataontsika, zay ny mila ataontsika. Tonga ihany koa avy eo ny nantany koa ny miaramila zany na ny polisy zany ao anatin'izay koa nantany miaramila. Inona ny tokony ataonay? Aza mitoto foana olona ozy izy ary aza mipangalainga zay marina ihany ny marina, rehefa diso de diso, re marina de marina, ny diso tsy azo amarinina ary ny marina tsy azo hodisona. Zay ny fibebahana. Raha miaramila ianao, polisy ianao, manam-pahefana ianao, tokony fahamarinana de ny fahamarinana no arahana, rehefa diso de diso fa tsy tsindrina vola, tsy tsindrina zavatra zao de ho amarinina indray, ary rehefa marina de marina fa tsy ho elohina. Zany ny vokatry ny fibebahana. Ary mianina amin'ny karama anareo, zany hoe rehefa omena ny karama omenanao ianao de mianina amin'izay, zay no omeny tompo anao fa tsy mandeha amin'ny kolikoly, mandeha amin'ny alatra sy ny sisa fa izay rehefa miaona amin'i Jesosy de zay ny fibebahana. Reo rehetra reo zany ny voa mendrika ny fibebahana, reo rehetra reo ny tokony ho hita. Rehefa reo rehetra reo ny tokony ho hita dia iseho ny voninahary Jehova, afaka ny aretina, sitranao azy ianao, mahatonga anao marary ange noho ny kolikoly sy noho ny fahotana sy noho ny fitiavana kely sy noho ny fanambakana olona, mahatonga anao anatin'ny fahoriana sy toa hoe blocage foana ange de noho le fahotana noho ny fikirana fahotana de zay ny hoe ataovy daholo rehetrarehetra reo de mahafinaritra be le teniny hoe ary nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Raha te ahita ny famonjen'Andriamanitra ianao de iaino ny fibebahana, raha te ho akarina eny amin'ny raha lanitra ianao de manekehan Jesosy. Zany ny fahamarinana, zany ny fahamarinana, zany ny fahamarinana. Ary hoy indray hoe ny zanaka tiako ny fahaizoko sy anariko, mety maherihery ny teny, mety mahavizabezatra ny teny fa zany ny fahamarinana mitondra fiainana ao antsika, mitondra fiainana ao antsika, mitondra fiainana raha hoafenina ane zany de ny fahotantsika ihany no ataontsika de ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny alahelo, ao anatin'ny lolopo, ao anatin'ny vesatra foantsika fa rehefa votsitsika rehetrarehetra zany
ny malahelo lasa ho faly, ny ory lasa faly, ny noana ho voky, ny marary ho sitrana, ny voagezan'ny fahotana ho afaka amin'ny fahotana satria ahoana eo Jesosy Kristy dia miseho ny voninahiny ary rehefa tonga Jesosy dia miara-miakatra amintsika. Ho azy eny ny voninahitra. Amen.